Coucou tout le monde, androantsika anao dia makiao raha hitanareo amin'izao dia tena feno makiazy be ny tarehako ny zavatra ilaintsika voalohany dia mazava ho azy huile coco no ampiasaintsika de préférence bio dia mety ampiasa an'izay tiany koa tsika dia alaivo ary le huile coco tonga dia hosory amin'ny tarehy etaleo tsara asio daholo rehetrarehetra dia fafao ilay izy hitanao amin'izao fa tena maloto be mihitsy miala daholo ny fond de teint sy ny sisa raha nanaraka ny pasiko monareo teo dia nanao séance makiazy mihitsy n'ity makiazy be ko ity dia sarosarotra ihany manala an'iny raha ohatra mampiasa démaquillant anao fa ny huile coco moa zany tena démaquillant naturel aza misalasala mihitsy manisy huile coco be da be asio tsara ilay toerana feno makiazy dia fafao amin'ilay tsara ilay izy huile coco moa tena tsara satria antiseptique huile sèche maro be ny bienfait-n'ilay huile coco fa hosiratantsika eto amban'ity makiazintsika ity ilay izy aza adino ihany koa miansista amban'ilay arkadiny maso dia izao tsika dia andeha hanasa n'ilay tarehy indray tsika rehefa voafafa tsara ilay huile coco amin'ny tarehy dia arao ary sao indray tsika dia ampiasa savony gasy somary maimbomaimbo ilay izy afaka soloinao savon de Marseille ilay izy dia taleo tsara zany atao izay mampanoatra anazy esory tsara ny tarehy dia avela milona kely eo anatin'ny 2 minitra ilay izy izay vao afaka akopanao tsara raina 2 minitra ozy izy dia rehefa voakopanao tsara ilay izy dia aza adino mamafa ny tarehy amin'ny servieta tsaratsara kokoa raha servieta malefaka aza kosena ny tarehy fa petapetaka ohatrany dia mariko moa fa averina petaka indray ilay huile coco zany hoe hidratena an'ilay tarehy hoentina matory ilay izy de préférence dia rehefa voetalenao tsara ilay izy somary mbola malotoloto kely ny tarehy dia ataonao massage ny tarehinao kapokapoana kely ohatrany nataoko iny dia aza adino koa manao gommage an'ilay molotra hidrateo tsara amin'izay dia matory amin'izay ary